fanavaozana manontolo ny ilisym-pifidianana atsitratra ny tanjona 13 tapitrisa napetraky ny seni vaksiny fanefitry ny covid-19 mbola misy ve izany covid-19 izany ho ny olom-pirenena antoko tiky Madagasikara ny lalàna no manery ny antoko hanetsika ny mpikambana ho aminy anterina indray ny iarahaba tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray anao ato anatin'ny fotoana ny fampalalambavao amanasanao mpanajana hanaraka izany hatramin'ny farany nafonja ny afatra nataon'ny filohan'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM ny mpitandrina Irako Andriamasoa Amy nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika nahazo afatra manokana ny mpitondra beresaka fotsiny ny mpitsara tsy mandala ny fahamarinana ary ny vahoaka diso safidy honjalalaina ranaivomanana sy mbola avatsara samy nazo nanjara tandrify azy ny olona tsirairay tamin'ny afatra ho an'ny Pasika izay noentin'ny filohan'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara sady filohan'ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara ny mpitandrina Irako Andriamasoa Amy manentana ny sokajiny olona rehetra izay samy mitana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena mba hitsangana sy hitondra fanovana ity ray aman-dreny ara-panahy ity nandritra ny afatra nataony anisan'ny antefan'ny afatra manokana ny mpitondra izay manao be resaka sy manao fampanantenana amin'ny vahoaka nasiany resaka ihany koa ny kolokolo izay tena manjaka eto amin'ny firenena amin'izao ianao sakaiza manody mody manoroka nefa mamadika toa ny Jodasy Iskariota adalam-bola ka namadika ny tompony tamin'ny sekely 30 mitsangana amin'ny maty ianao mpitarika be resaka nefa tsy mena mivadika toa ny Petera nandray itelo ny tompony ny zavatra ny lokalokana hafa nefa ny tena atao hafa mitsangana amin'ny maty ianao mpitsara tsy say mijoro amin'ny fahamarinana manameloka olona hitanao fa tsy meloka manasa tanana ho porofo ny fialana andraikitra feno akanosana toa ny gouverneura Plato mitsangana amin'ny maty ianareo vahoaka vokisany manam-pahefana langa asesika amon'olo marina de roboka tsy ampisainana asaina mifidy de jiolany fidina eto vahoaka atao Jerusalema fa izay mitsangana amin'ny maty ianareo zay toro miaramila romanina ny fahanam-bola nanaovana kolikoly de lasa nampielilanga mitsangana amin'ny maty ny soratra masina tao amin'ny epistiliny Paoly ho an'ny Efesianina toko 5:4 ny tondran'ny filohan'ny FFKM sady filohan'ny FCKM ny afatra tamin'ity paka 13 ity mila mitsangana maty isika raha toka tena tia hitondra fiovana eto amin'ny firenena tsy latsa-danja amin'izay anko ny afatra nentin'ny filohan'ny fiangonana katolika eto Madagasikara ny kardinaly Désiré Tsaraazana notsindriny manokana ny mahakasika ny kolikoly izay tena manjaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary koa ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fisin'ny fampandrosoana misy eto amin'ny firenena honjalalaina ranaivomanana sy mbola avatsara hatrany mampametry ampantanina ny androsoan'i Madagasikara indray manoloana izao fiamorana hita eto amin'ny firenena izao ny kardinaly Désiré Tsaraazana nandritry ny afatra manokana nataony noho ny fankalazana ny Pasika mila manova toetsaina ny tsirairay raha tiana androso indray ny firenena miainga avy any amin'ny mpitondra ny tokony ianao izay fanovana toetsaina izay voalohany fakapana mety mahazo antsika amin'izao fotoana izao dia ny akivina manoloana ny zava-misy zava-mitranga ienana ary hita maso raha handroso ihany ve ity nosintsika ty mibaribary toy ny vain-kandrina nefa ka tsy hay afenina ny fiemorana hita tsy androso mihitsy isika raha tsy miova ny toetsena baranay ny fitsaram-belatsihy afa ny zavatra tenenina
hafa ny zavatra atao. Ny vola no mibaiko ny rehetra. Mankalery no teniny azy fa tsy maintsy tenenina ihany ny fisian'ny kolikoly amin'ny ambaratonga nasa amin'ny sehatra maro samy hafa manomboka amin'ny farany ambany ziska amin'ny farany ambony. Manjaka loatra eto amintsika ny kolikoly izay fositry ny fiamoran'ny firenena. Miantso ny olona rehetra indrindra fa ny mpitondra mba hijery ny tombontsoa iraisan'ny rehetra ihany koa ity mpitondra fiangonana ity. Ny fitsinjovana ny firenena sy ny vahoaka ny tokony atao lahara-pahamehana fa tsy ny fikatsana ny tombontsoa. Vavao manodidina ny fifidianana kosa indray izany katona vonjomaika omaly 10 aprily ny lisym-pifidianana. 9 tapitrisa mahery ny mpifidy voasoratra naranara-dalàna raha mahery ny 10 tapitrisa n'olona voaisa raha ny tatitry ny seny androany ateny alarobia. 9 alina mahery ireo anarana niverina na doublon ary 3 hetsy mahery ireo nisy tsy fahatomombanana samihafa. Manana 20 andro moa hanaovana fanaramaso sy fanamariana anarana eny anivon'ny fokotany izany olom-pirenena. Ravorazafy mainina sita misy sahina amin'ny 30 sy 9 sy 10 tapitrisa mifidy voaisa hatramin'ny nanaovana ny fanavozana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Rehefa natao kosa ny fanadiovana 12 sy 9 sy 3 sy 9 sy 7 tapitrisa ny mpifidy no voasoratra anarana ara-dalàna. Misy 13 sy 9 sy 9 kosa ny anarana niverina toy ny anarana iray voasoratra indroa na ny doublon. Ny mitovy larana karapanondro sy ny maro hafa atao anaty lisym-pifidianana no avozina tanteraka. 20 sy 7 sy 7 sy 3 hetsy ireo nahitana tsy fahatomombanana toy ny daty nahaterahana, larana karapanondro tsy feno, ny amin'ny tsy fahatomombanana hafa. Dia misy olona tsy fahatomombanana arak'ilay lazaina teo, ohatra hoe le lahara karapanondro raha ohatra ka laharana 12, sifra 12 zany no tokony hitantsika ao, dia tsy feno iny, dia iny zany tsy maintsy arenina, fa tsy hoe koa hoe diso le olona na hoe olona tsy misy hoe fictif. Mety misy ihany koa le daty naterahana araka ny teko teo tsy feno le taona fa le volana sy le andro ihany. Le fahalatsana zany mety tsy ninina, mety tany anatin'ny fanaovana sizimy, mety mitranga, mety tany amin'le fanoratana litakelaka mihitsy no mety niseho. Endry zavatra ohatr'izay no amin'ny ankapobeny. Mety le laharana tsy hoe série amin'ny karapanondro ihany koa tsy dia hita loatra na misy karapanondro tsy misy série dia naverina mihitsy reny afahana makantoka an'le satria iny koa nisan'ny antony anankiray hanamarinana ny maha ara-dalàna ilay karapanondro satria mety misy sanatria karapanondro dady iny numéro de série iny koa manamarina izay satria mety misy lahara karapanondro mitovy fa ny numéro de série ilay karapanondro mahasamy hafa azy. Manomboka ny 17 aprily avy izao manana 20 andro ny olom-pirenena namarina ny anarany eny anivon'ny fokotany anitsiny diso na ihany koa anao fitarainana. Aka ny 12 hatramin'ny 30 Mey no antsiny ireo diso rehetra ary ny 10 Jona any kosa ny fanakatonana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Rehetrarehetra izay olona mbola tsy nahavita ny soratra anarana dia mbola nanentana an'ireny foantsika ary mbola mitoy fanentana azy hatramin'ny 30 ny volana Mey. Ary ireo olona izay tsy tafiditra na nisy fitarainana ka ilana fanontsinana amin'ny lisitra vonjomaika ity dia manana 20 andro izy anaovany an'izay dia ampidirina ao anatin'izay koa fanontsinana rehetra izay atao hatramin'ny 30 ny volana Mey. Amin'izao dia mandamy mantety andro ny anivon'ny seny ampianona fandroana ireo antoko politika rehetra misy andinihana miaraka ny mahakasika ny fanomanana ny fifidianana. Araka izany dia tsy mbola tratra ny fetrisa izay nofaritan'ny senisy amin'ny mahakasika ny fanavozana manontolo ny lisym-pifidianana. Ao an'ny fokotany sasany teto Antananarivo kosa dia mbola nisy hatrany ny hetsika manokana natao mba handrisihana ny olona hisoratra anarana ao anatin'izay lisym-pifidianana izay. Fanadihadiana nataon'izy Romain Menjanahary sy Andry Rakoto Malala. 5 isanjato no tany fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana raha hoan'ny mponina eto amin'ny fokotany Manarotso Antsinanana. Tsy mora ny nahatrarana io tanjona io hoy ny lehibe pokotany. Mbola betsaka tamin'ireo olona mantsy no variana na dia efa tsy tratra n'ireo mpanisam-pifidy tany an-tokantranony aza ka antony anaovana fanentanana sy fidinana ifotony manokana intelo isan-kerinandro raha ny fanazavana. 95-96% eo zany no efa tafiditra ny olona ao anaty lisym-pifidianana. Tena mbola nisy zany ny olona tavela tany le olona tsy nanantona fokotra le tsy tratra tao anaty tokantrano reny mbola nezahana ifokotany nanentana azy dia nisy moa nidinana ifotony mihitsy zany
mba ho tafiditra mba tsy isiny le fimenomenona ho arina hoe fa maninona tsy tafiditra zay tsy naheno an'izany dia miezaka foana ny fokotany intelo anatin'ny herinandro manao medafoana manao tamitamina foana zany andetanana an'le olona mba hanantona fokotany eo amin'ny 4 arivo sy 2 alina miponina eto Manaritra. Raha ny antotanisa farany navoaky ny seny dia manodidina ny folo tapitrisan'ny olom-pirenena no voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Zosy adidin'ny olom-pirenena no mifidy ka isan'ny antony nanaovana ny hetsika manokana momba ny fanentanana hoy ny fanazavana raha ho an'ny fokotany Manaritso Antsinanana fotsiny. Lafomba ny politika kosa indray tsy hijanona ny hetsika ara-politika sy ny fivorian'ny sampikatroka ho an'ny antoko tiako Madagasikara hoy ny mpandrina nasionaly ny antoko Jean-Claude Roger androany na dia eo aza ny fampitandremana sy ny raha matahora nataon'ny ministry ny attan sy ny préfet eto arivo anambarany fa ny lalàna no manome andraikitra ny antoko politika amelona sy anetsika ny mpikambana ao amin'ny Azeromany Menjanahary sy Andry Rakoto Malalatra. Ny lalàna mifehy antoko no manery ny antoko politika anetsika ny mpikambana ao aminy ka tsy azonay atao ny tsy anatanteraka eo ambarany io lalàna io hoy ny antoko tiako Madagasikara androany raha nitondra ny fanehoan-keviny tamin'ny fanambarana izay nataony prefektora Antananarivo sy ny ministry ny Attandy no mafisy ny mpandrina nasionaly ny antoko fa tsy hijana ny fivoriana ara-politika ho an'ny antoko fa araky ny lalàna no anaovana izany. Dia izay aty amin'ny antoko politika zay manatanteraka n'lay andraikitray amin'le fanaovana animation de la vie politique araky ny voafaritry ny lalàna ihany dia mbola mametraka trano fa izahay dia tsy maintsy amoy mihetsika amin'izay fanetsehana ny fiainana ara-politika eto Madagasikara zay ary izany dia ho tanterahanay ao anatin'ny sehatry ny voarakitra ny ara-dalàna. Voaranay avokoa ireo fepetra rehetrarehetra ahafahana manatanteraka an'izany dia ny fanaovana fangatahan-dalana mialoha ary ara-potoana amina toerana voatondra fa nikianinay kosa dia le hoe tsy ho terena ao anatin'ny efitrano ilay izy. Dia eto zany zay manoloana an'ireny fanambarana nataon'ny préfet reny dia mametraka tanteraka ny andraikitra eo am-pelantanany zareo fa izay ihany koa dia tsy manakana mihitsy ny fandraisana andraikitra ho ataony anivon'ny préfecture ny amin'ny alalan'ireny fanetsehana nyreny fitandron'ny filaminana zay voafaritra ihany koa ny anjara andraikina fa tokony havana ihany kosa nefa le tena asa sy andraikitra ataon'ireny olona reny eny an-kanja. Tsy zahay akory ny ampianatra an' zareo an'izay lalàna zay fa misy ny antsoina hoe dispositif de maintien de l'ordre izany hoe isahana ny filaminana amin'izay toerana amin'izay mety hoendrika ho isiny fikorontanana. Izany rehetrarehetra zany dia andraikitry ny préfet izay tanterahamenao raiky no ametraka an'izay dispositif de maintien de l'ordre zay mba ho fiarovana an'izay sanatreny vava isiny fioaram-pefy. Izany nefa dia tsy tokony ho tanterahana na mifanohitra amin'ilay ataontsika hoe misy nefa ny zavatra hitanay eny an-kanja fa tena dispositif d'interdiction na fanakanana mihitsy noho ny zavatra hitanay na dia amina toerana hita fa azahoanay alalana ary. Dia eo amin'le hoe appréciation ataon'ny préfecture mikasika ny hoe amintoina sa anakorontana ny hetsika atao dia izay kosa ngamba dia mametraky ny hoe aloaloha andeha le hetsika dia anjaran'ny zareo ny mahita n'ilay izy hoe tena miendrika fanakontanana marina fa le manao karazana appréciation par anticipation ka ho lasa endrika sanatriny vava fatahorana ve zay nefa ny matoky fa manana ndraikitra ary manana fahafahana manao an'izay maintien de l'ordre zay ireo mpitandron'ny filaminana tonga eny an-toerana ka afaka mijery ny hoe tokony andraisana fepetra amin'ny fandravanan'le hetsika ve satria ny opefy ny zavatra natao tao fa tsy hoe mbola tiam-piandohana tonga dia fa par anticipation ny anaovana n'lay ino moa zany ny dispositif ho apetraka. Dia zay nefa noho izay hoe tsy te heritreritra izahay hoe manana ahiahy amina fahafahana manao ny maintien de l'ordre aveo ireo mpitandron'ny filaminana antsika reo ka mahatonga an'izay fanapahan-kevitra mialoha zay dia sanatriny vava ohatra ny sanatria izay tsy tehiteny hoe tahotra ve ny lehibe indrindra ao anatin'izany zavatra zany. Ninao tia navoaky ny ministerany Attandy izay mamafahalalàna velona no no mafisy ny prefektora Antananarivo ny herinandro lasa teo. Ny lalàna mifehy ny antoko politika nefa no manery ny antoko politika anahoetsika arak'izay voarakitra ao amin'ny lalam-pandrenana malagasy ny fifanarana iraisam-pirenena izay manome malalaka ny fanehoan-kevitra sy zo politika eto amin'ny firenena.
Samy nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ireo vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Tokony akalesona amin'ny afatra ireo ray aman-dreny ara-panahy ny mpitondra izay antefan'ireny afatra tamin'ny alahadiny pasika ireny. Anjakan'ny kolokolo loatra i Madagasikara ka tsy magaga raha tsy mandroso ny firenena. Onjalalaina raha naivomanana sy mbola avatsara. Zava-dehibe ary mafonjy ireny afatra nentin-ray aman-dreny ara-panahy nandritry ny alahadiny pasika ireny hoy ny solombavambahoaka Emilian Rambosalama androany. Ilaina mifahatongavan-tsainy rehetra indrindra fa ny mpitondra ankehitriny izay tena ny antefan'ny afatra. Manjaka loatra ny kolokolo eto amintsika ka tsy magaga raha miamianatra toy izao ny firenena. Sehatra maro no ahitana izay fanjakan'ny kolokolo izay. Anisan'izany ny sehatry ny harena kibon-tany sy ny fanondranana antsokosoko ireo zavatra sarobidy mampalaza ny Madagasikara. Betsaka ireo tsy maty manomody tampambotry firenena no miriariana anivon'ny fiarahamonina eny. Isika Madagasikara, isika malagasy eto Madagasikara dia tsy androso mandrakizay ratsy miova ny toe-tsaina. Le toe-tsaina le tian'le kolikoly, le toe-tsaina tsy mijery afa-tsy ny fitiavan-tena fa tsy mijery ny tombontsoa an'ny rehetrarehetra, le toe-tsaina ty mangalatra, le toe-tsaina tsy ty milaza marina, le toe-tsaina tsy ty manampy ny hafa fa ny tenanao samyrera, zay ny tokony ovana, zay ny tokony hoe elana ao amin'le fahafatesana zany de mandeha makany amin'ny fahavelomana. Miady ary amin'ny cardinal de nyteny mihitsy fa le toe-tsaina zay tena mamotika ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana zao no mila ovaina tanteraka fa tsy androso mihitsy Madagasikara raha izao no mitranga. Ary iarany mbola miteny hoe nen'ny eto Madagasikara iarany midindritra ny mpitondra de nilazainy vava hafa fa nitondron'ny molotra hafa ny atao hafa ohatran'ny hoe mpitary vato bilambava zany mpitondra raha fitenin'ny ny cardinal. Tsy manana vahaolana anafana firenena ao anatin'izao fahasahiranana izao ny mpitondra ankehitriny. Adidiny antokony fanoherana mitsikerany tsy fahaiza mitantana mpitondra ka tokony azaka izany ny avy eo anivon'ny fitondrana. Tsy marina ny filazanao hoe nareo mpitondra no mahita ny olana sy mahita ny problema rehetra ary mahita ny vahaolana rehetrarehetra. Tsy marina zany. Fa raha marina zany tsy nisy ny fanoherana. Tsy nasitsika tao anaty fanoherana mihitsy le lalam-panorenana mihitsy le fanoherana. Ny fanoherana de mijery ny tsy fahaizan'ny mpitondra, ny zavatra tsy hain'ny mpitondra, ny zavatra tsy vitan'ny mpitondra rehetrarehetra, ary ny tsy vitan'ny mpitondra ny tsikarainao, ny zavatra tsy mety rehetra ny tsikarainao. De izay zany no ataonay aminareo mpitondra zany. Io toerana io mety ny tanana io nandritry ny taona maharitra ianao teo amin'ny préfet de police io. Tsy misy an'izany hoe fotoana alohan'ny fifidianana zao de atahorana nisy mikorotana. Ianao no mikorotan-tsaina satria ho avy ny fifidianana. Fa aza ny olona ny eritreretinao hoe mikorotana. Manjaka loatra ankitrano trano sy ny kinamanamana eto amin'ny firenena ka afaka miliba sy manao izay daniny kibo ndreo mahafantatra olona ambony. Ny vahoaka nefa etsakilany mianatanteraka ao anaty fahantrana sy fahasahiranana lalina. Famitako olona tena mahafantatra ny olana fototra sy ny fahavoazan'ny malagasy ny firenena ahafahana manarina ny Madagasikara. Hoy ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany sy asarotra ny fanarenana izo zava-misy izao izy ireo aka mitako fahamatorana ho an'izay andimby ny fitondrana ankehitriny sy azero mainomenjanahary andry Rakoto Malala. Mianatra fiovana sy fahatsaram-piainana ny malagasy manoloana ny krizy miantraika amin'ny firenena izao. Samy matsapa ny rehetra fa rendriky Madagasikara noho ny antony maro samihafa ataon'ny mpitondra fanjakana. Mila olona vonina sa matotra ara-pitantanana fa tsy anandrakandrana ny firenena. Mila olona anolotra asa fa tsy anolotra zavatra tsy maharitra antaona ny firenena hoy izy ireo. Tsy mila olona voiana drarasy tsy mahafantatra ny tena olana fototra sy ny lahara-pahamehana iainan'ny vahoaka ihany koa hoy hatrany izy ireo. Zay mahavita anazy ihany no tokony hitondra. Zay hita hoe mahavita ny fiainan'ny vahoaka zany. Ny sosialy olona tokony hoe endry afaka mampiova amin'ny fiainan'ny malagasy rehetra eto Madagasikara zany satria tena sarotra mihitsy le fiainana rakisy tanora zao no nitratra amin'izao de hita hoe tena sahirana. Zay moa zao efa zokozokoa de manampy an'ilay ankizy zay satria izy tsy ampiny eo am-pelantanany. Ary raha hoe olom-pirenena tokony mitondra zany de olona mahafantatra amin'ny fiainana vahoaka zany no tena ilainay. Olona efa niara-niaina tamin'ny vahoaka de mahita ny fiatrehana amin'ny fiainana andavanandro. Izay no tokony hoe hirotsaka fa tsy le olona ohatra le avy any ivelany reny.
za aloha mila olona matotra, mila olona lehibe nohon'ny ankizy satria reny rehefa nahita amin'ny fiainana dia tokony reny fa tsy ankizy kely ny andeha hitondra. Za aloha tamin'ny voalohany za tsy nanaiky hoe za tsy baikona ankizy niara-teraka tamin'ny zanako satria mbola tsy ao izy, tsy hoe tsy fitiavana an'ilay tanora azonareo fa mba olona matotra zany tokony hitondra ny pirenena ary olona tena vonona dia amin'ity fitiavana ny tanindrazany. Fa ny ankoatran'izay asiana limitiny koa hoe tokony mba izao ny olona hitondra fa tsy zazakely, olona mbola tsy nahita fiainana, mbola tena ao amin'ny mpilalovanam-pitiavana lalindalina kokoa ny hitondra tsy eo le mpitondrana pirenena. Tamin'ny zava-misy iainantsika amin'izao zany a dia olona malala amin'ny madinika no tokony hitondra, fa ny toe-tsaina mihitsy zany nefa voadony, ohatrany hoe hitondranao aizy voly io, tsy mitondranao mankay izy, tsy mitondra ianao tonga te dia tsy mitondra koa ianao miala eo. Tsy fahamatorana ara-pitantanana no olana fototra mahazo ny vahoaka izao, ho hatrany ireo mpaneho hevitra. Tsy mora ny anarana izao fahavoaza ny vahoaka izao, ka isany antony andrandrana olona matotra tsara sy tena hitondra fivoarana marina ho an'ny firenena. Lafomba vaoni sosialy izay akajy akandrana sarobahana ny fitsinjarana ny volam-pelantanana sy ny zavatra ilaina ary ny vidin'entana eny an-tsena ho ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity ihany. Tsy ny fihinanana tapakiby ihany no olana teraka izany fa mitarika korotana ao an-tokantrano any fiakarany vidin-javatra eny an-tsena hoy izy ireo. Azero Manimjanahary sy Andry Rakoto Malalatrany. Efa mivonona ny saina mba tsy ahafahatampoka manoloana ny olana ny fidiram-bola sy ny fidangany vidim-piainana, kanefa ny fandaniana tsy azo esorina, indrindra fa ny sakafo. Io no votoaty ny faneho-kevitra nataon'ireo olom-pirenena sendranay manoloana ny vidim-piainana miseho amin'izao fotoana. Tsy maintsy tadiavina ny sakafo na dia tsy misy aza ny vola miditra. Fiainana zao mafy ny fiainana, sy raha n'ity zao miady amin'ny moto zay zao tena hita maina mihitsy ny tena zay kely azy ity ny faliana fa tena tsisy tsony ny ampy amin'izao zao. Miarotsaka dia efa zay azy ety tsy maintsy tsinjaraina zay azy ety zao. Taloha zay raha hoe mahazo 50 ohatr'izany mety zao mety tena 50 raha misy 75 fa raha mabetsaka. Le vola mihitsy ny tsisy zay mahasarotra azy. Raha isy tapany zay olona dia marina hoe dia andainga amin'izany tsy maintsy zaitra le fiainana sarotra manofo an-trano. Mbola miandry ihany angatahana andro foanako satria vidim-bary miakatra, zavatra rehetrarehetra ny fiainana andavanandro miakatra daholo dia le vola miditra nefa kely dia zay ny tena mahasarotra be n'le fiainana. Dia ohatrany hoe fitsangatsangana zao manitra ohatranay tsy mitsangatsangana mihitsy fa dia nijanona fotsiny tao tokantrano dia tao fotsiny mbola anao zay araka izay azo atao. Miteraka olana ho an'ny ao an-tokantrano, indrindra fa ho an'ny mpivady, ny krizy misy eto amin'ny firenena indrindra fa ny ara-bola, mitarika tsy fifampitokisana ka tonga hatrany amin'ny fifamaliana indraindray raha ny fanazavana hatrany. Fa ny ena nitandre olona niditra hôpitaly ranoarina tamin'ny taondasy araka ny tatitra azy teo anivon'ny hôpitaly Asira nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika lasa teo. Mila mitandrina hatrany rehetra indrindra amin'ny resaka sakafo mba ho salama lalandava. Avotra Solonaibe sy Andry Rakoto Malala. Nitandrina bebe kokoa ny rehetra raha nitsikaritra nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika 2024 nanloza-pifamoivoizana nanay ara-tsakafo sy ny teny amin'ny fiarahamonina araka ny tatitra ny hoetiny teo anivon'ny hôpitaly be an'ny Asira Nosy. Ny ena ny antontanisan'ireo niditra hôpitaly sy ny zaha-fahasalamana. Ny aladin'ny Pasika dia 12 ireo tonga ny zaha-fahasalamana atao amin'ny sampana vonjitaitra. Tsy notazomina ny enina fa ny 5 kosa nampidirina hôpitaly. Ankoatr'izay, lehilahy iray no nisotro toaka be loatra, zaza iray sy vehivavy iray ny saika amin'ny tena. Olona 3, lehilahy iray sy vehivavy 2 no tratran'ny AVC. 4 kosa nitrangana Covid izay lehilahy avokoa, iray ny namony ainy, eny io antotanisy io ny alatsinain'ny Pasika. Niditra fahasalamana zaha-fahasalamana teto aminay 750 niditra hôpitaly 420. Loza fifamoivoizana niseho niditra hôpitaly teto aminay ny alatsinain'ny Paka 430. Ny loza niseho teo anivon'ny asa nandritra ny alatsinain'ny Paka ray ny lehilahy maty ny AVC zany dia 4 Covid dia ray décédé zany hoe CED cadavre en dépôt izy niditra teto aminay.
ampitana amin'ny taona lasa zany zany hoe ny fetin'ny noely amin'ny akaiky indrindrany dia somary ny eny ny antony mety mahatonga anampiainana azy dia somary nitandrina ny tenany daholo sika rehetrarehetra eo anivon'ny sakafo hoanina eo anivon'ny fiarovatenantsika amin'ny aretina. Mila mitandrina ndrehetra amin'ny fihinanana sakafo indrindra orinan'ny fety tahaka izao. Atao maro loko sy ara-pahasalamana hatrany ny sakafo mba hananana fahasalamana ara-dalàna raha ny fanazavana. Entanina hatrany ihany koa ny rehetra samy mitandrina satria mbola misokatra ny aretina Covid-19. Fa tsy afa-misaraka amin'ny fankalazana ny fetiny alatra miaro herisetra indrindra amin'ireo toerana be olona. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra dia nahitana fandikan-dalàna 100 teo teo an'ny teny anivon'ny fiarahamonina teny ary nisy mihitsy aza ny lavon'ny bala ny tany filaminana. Ankilan'izay dia niena ny lozam-pifamoivoizana raha ny tatitry ny teo anivon'ny polisy pirenena Havitra Solonebe Andry Rakotomanala. Olona 750 ny voasambotra nandritra ny fetin'ny Pasika atao amin'ny komisaria Antananandro, Mahamasina, Ambojatovo, Analakely, Isotry, Ambomanarina, Analamahitsy, Ilanvato, Antaniavo, Atsimondrano sy Avaradrano ary Tsaralalàna izay mitsinjara toy izao. Alatra tsotra 750, natao famitorana 550, mamantalambe miisa 7, saika angalatra iray, nangalatra miampy herisetra amin'ny fitaovam-piadiana maranitra miisa 3, nanao sito mahery 4, nitondra sy ny foka zava-mahadomelona miisa 9, alabotro miisa 2, namakitrano iray, nisy ihany koa ny tranga hafa koatra ireo. Atotanisa azo indray tamin'ny herinandro pia indrindra manomboka tamin'ny andro azoma sabotsy alahady latsinainy mifandikan-dalàna izay tonga tetia anivon'ny Sampadrarano polisy pirenena dia miisa teo amin'ny 430. Tao anatin'izany misy amin'ilay Jola teny 67 izay magistradrano Jola anakoro Omany. Raha miresaka fifamoivoizana indray dia 12 ny accident 7 nahitana fifamoivoizana izay niatra taman'olona ary 5 kosa samy fiara fotsiny ihany no fampikasika. Ary amin'ny accident izay fanaovana samy fiara no nisy conduite d'état d'ivresse anakoro. Ny ena mitrangana lozam-pifamoivoizana sy ny fitondrana fiara na ny kodiaran-droa ampemamonina raha oharina tamin'ny taona 2022 raha nitatitra hatrany. Nisy ny fanentanana natsoina hoe opération Arlo izay nataon'ireo polisy pirenena ho an'ny kodiaran-droa mba hampanarahan-dalàna sy hanajana lalàna amin'ny fifamoivoizana. Raha tsy ahivina dia 500 ireo polisy no niparitaka ny asa nandritra ny fetin'ny Pasika teo iny. Fa endrika azo amaritana ny toe-tsaina ny fahaiza miaina amin'ny fitandrona ny fahadiovana endrehetra eny manana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena hitandro ny fahadiovana ny fitonam-panjakana sy ny sehatra maro samihafa indrindra ny hainovaky-jery na izany na tsy izany dia mila ny finiavana isam-batan'olona ihany izany rehetra izany. Havitra Solonebe sy Andry Rakotomanala. Loto sy fako ny mameno tanàna rehefa vita fety tahaka izao na orin'ny fampisehoana sy ny tsena. Ho an'ny eto an-drenivohitra no tena ahitan'izay avoretrana izay. Miparitaka eto seroa ny sase sy ny fako. Tazana amin'ny fomba fanao izay tsy fahampian'ny fanabeazana sy ny toe-tsaina tsy tia fahadiovana izay raha ny fanehoan-kevitra maro. Manana anjara amin'ny fitandrona fahadiovana nefa ny tsirairay. Ilay olona zany tsy mahalala fahadiovana dia lojika hoe maloto ny tanàna. Tokony hoe samba nangonangona ny fako sy ny karazany dia ohatrana eto aloha dia manadio amin'ny maraina. Rehefa miaina ny olona anatin'ny fety na tsy fety ary dia be tabeny hoe mandeha tômôbila mihinan-kanina manary fako eny sy dikan'izay zany misy andraikitry ilay olona aloha zay amin'ny ankapobeny. Misy ny hoe tsisy mihitsy ilay foto-drafitrasa satria raha eto ianao zao tsy mahita hoe fanary-pako sisisa. Dikan'izay nefa misy olona hoe mety hoe fiainana izy lasa misy fako foana eny dia lasa tsy maintsy manary ho azy eny. Araka le fisainanao ihany io fo maraina ianao dia tsy maintsy mijery manodidina. Fanazarana sy fitezana dieny fahakely no mila ifatoana bebe kokoa ahafahana mametraka io fahaiza-miaina sy fitiavana fahadiovana io. Tsika tsirairay mihitsy ny tokony atsapa hoe maloto dia tsy tokony madio ny vatanana zany dia mba tokony madio konkoa ny elana. Rehefa mihinana zavatra ianao na misy fonona zavatra dia tehirizina aty am-posa aty hoe
na dia tsisy ary zany le fotodrafitrasa dia miezaka ianao hoe any amin'ny toerana misy an'izay no vao manary an'izay zay zany mbola tsy ampy zany tsaika hoe mila fanentanana matetitetika ve sa inona mahatonga an'izay fa ka zay araka nyteniko zay ny fotony mihitsy zany tokony karakarain'ny fanjakana fotoana-panjakana aloha zany miainga avany mihitsy izy dia fa atao zay toe-tsaina mihitsy koa ka miainga avany amin'ny fotoana-panjakana koa aloha io zay ndena voalohany mbola vao andalana hoe fiezana zao raha mba mety le olona mba hoe ifandimby zany mba hoe mifanadio fa tsy dia akinina amin'ny bebe loatra le manadio andretrarehetra fa mba miangavy bebe mba hoe manadio zay mba tokony hoe an'olo tena anadio. Tsy fisian'ny fifampitesana sy ny fafanorona no manampitrotraka UNESCO ka mety hiteraka zava-doza amin'ny fahasalamana indrindra eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana iray manontolo noho izay heverinao fihetsika bitika sy tsotra kanefa mbola sarotsarotra ny mifehy azy. Finiavana sy fahavononana anova no mila volen'ny tsirairay hipetrahana izay toe-tsaina tia fahadiovana izay sy ny fahaiza-miaina miaraka amin'ny hafa ihany koa. Farahandro natokana hifalian'ny fianakaviana ny andron'ny alatsinainy pasika dia nanjombona kosa izany ho an'ireo hatatsata tao amin'ny komuna Alarobisy Andriatsivalana distrika Anambatolampy rava ny avandra mantsy ny fambolen'ireo tatsa indrindra ny vary teny Tanimbary izay efa hojinjaina afaka andro vitsy ny akamarony simba sy nisy onondraisina ny volovary izay miantoka ny taona ka ho mafo anay ity taona ity ho ihany ny fitarainan'ireo tantsa. Lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray zara raha ny 5 isanjato ny malagasy ihany no nahavita ny vaksiny fatra voalohany raha ny 7 faingo raika 20 isanjato no nahavita ny fatra faharoa iadina amin'ny Covid-19 raha ny fanadihadiana dia tsy resy lahatra ny hanao vaksiny ny maro misy fetraikana hatrany amin'ny fanaovana vaksiny zaza latsaky ny 9 volana nefa ny fahalainan'ny maro anisa ho ny mpitsabo satria tsy marisika hatramin'ireo ray aman-dreny sasany hampanao vaksiny ny zanany Ravo Razafimaina sy tahiriny. Olona iray amin'ny 5 no nahavita fatra roa amin'ny vaksiny Covid-19 eto Antananarivo izany hoe amponina 17 tapitrisa manodidina ny olona 704 alina sy telo sy 4 tapitrisa mahery kely ihany no nahavita izay vaksiny izay. Betsaka ireo mihevitra fa foana ny aretina Covid-19 ka tsy resy lahatra intsony hanao vaksiny. Atsikatra izany fahalainana izany hatremin'ireo toeram-pitsaboana tiana atao madinika izay mampanao vaksiny Covid-19 indray mandeha isam-bolana. Tamin'ny vanim-potoana hoe nisy ny Covid no somary hoe nasody be zany ny olona taty arindrina misy ihany manontany makarondy io fa somary vitsivitsy izy zany. Nisy angamba mety roa resaka Covid satria indray mandeha zany. Tsy fampiny fanentanana, tsy faharesen-dahatra tsotro izao na koa tahotra ny mety ho voka-dratsy ny vaksiny no antony tsy hanaovany akamaroany olona izany intsony. Hatreto aloha za mbola tsy nanao sarotra no mandainga ka za taloha ny asa le manao sekaliny ireny dia nahavita vaksiny be loatra dia nisy dokotera tena na hoe raha misy vaksiny za manao tsiny ianao manjary sao dia trop loatra indray. Tsy tapa-kevitra tsy resy lahatra zany. Efa nanao ka efa indroa azy zay ho an'le mbola tsy nanao aloha dia tsara mihitsy manao azy satria ilaina amin'le fahasalamana moa amin'izao fotoana izao mbola tsy tena afaka tanteraka mihitsy le io aretina io raha eto amintsika. Tsy hoe matahotra fa ny anay zany ohatrany hoe ny ankizy zao efa vita vaksiny daholo dia zay efa vita vaksiny dia ohatr'izay dia zay mbola tsy nanao mahitsy. Tsy dia salama loatra dia tansoa miakatra anina dia tsy sa manao le vaksiny. Misy antraikany-dratsy any amin'ny ray aman-dreny mananjanaka kely anefa izay tsy fahazoton'ny olona izay. Olana hafa ihany koa ny arabola lasa misy sara ny vaksiny ho an-jazakely na dia ho an'ny toeram-pitsaboana sasany vatsiny fanjakana azy. Hany ka mahatonga fanararaotana rehefa misy tsy fisiana vaksiny toy ny BCG. Voatery mandovola 5,000 ariary hatramin'ny iray alina ariary ny ray aman-dreny ampanao vaksiny BCG ny zanany. Anisan'ny manampy any zazakely mampitombo ny hery fiarovana zany ireo karazana aretina maromaro zay mpahazo ny zaza ohatra anisan'izany ohatra ny resaka tuberculose amin'ny resaka BCG dia ny polio sy ny karazany ireny ny hepatite kotrotro sy ny an'ireny zany ilaina zany no mirenforcer an'ireny ny vatan'ny zazakely amin'ny alalan'ny vaksiny zany. Hatramin'izay ka hatramin'izao aloha tsisy maimaimpona daholo zany resaka vaksiny eto aminay zany dia fanampianan'ny olona moa zay mba azoto amin'ny fanaovana vaksiny zay satria maro karazana aretina zay mbola sy foana raha tsitsino mbola miverimberina foana dia anampianan'ny ray aman-dreny zany sy andresen-dahatra anazy mba
hitondra nyzany any hanao vaccine satria maimaimpona efa natao maimaimpona le izy a dia mila koa zany sika mazoto a mitondra ny zanakisika mba hoan'ny fahasalamany hoaviny zany a. Zava-dehibe ny fanaovam-vaksiny ho ny mpitsabo na ny covid-19 izany fa indrindra ny vaksiny natokana ho areo zaza latsaky ny 9 volana aorian'izay dia mbola misy ny famerena vaksiny toy ny polio. Fa isan'ireo taratasy takin'ny fokotany ho an'ny tsy manarotsoa atsinanana manokana ny taratasy fifindramonina ho an'ireo mpanofatrano voatonga eny amin'ity fokotany ity izany dia ho famantarana ny fokotany izay niaviny. Ankoatra izay dia fantatra fa isan'ny olona tonga ny anivon'ny fokotany amin'izao ihany koa ny adiny mpivady Zero Manjanahary Andry Rakotomalala. Adina mpivady no matetika tonga eny anivon'ny boroapokotany ho an'ny eto manarotso antsinanana manokana. Antony maro no mahatonga izany. Eo ny olana rabola ho atokantrano ka tonga hatrany amin'ny fifamaliana noho ny tsy fisina fampitokisana intsony. Eo ihany koa ny tsy fitondrana vola miditra ny trano kanefa ny atokana tsy misy. Tsy toerana fotsiny ny mahalehibe pokotany hoy ny fanazavany ity se fokotany ity fa toerany ray aman-dreny eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ka mandray andraikitra tandrify manoloana izany. Hoe ady mivady adina fiarahamonina any reny aloha dia betsaka mpiseho eto dia fa misy fepetra raisinay moa araka ny teneniko teo ny fananaran'izy ireny fanondrona hevitra aminy ity ny zavatra tokony ataonao na tsy ity ny zavatra tokony hanovana siritoatra hoe fitabatabana amin'ny andro alina amin'izao tokony farany tsisy mpivady tsy miady fa tokony mba ohatra tokony tapitra ny amin'ny valo dia mba tapitra le disadisa dia raha ohatra ohatra hoe somary mafimafy le fifandonana arakevitra dia malalaka betsa ifokotany eto mandray an'le olona tongava ty mitaraina fa dia raisinay ianareo dia eto zany no ampiavanina le olona. Ankoatra izay dia fantatra fa ny mpanofatrano rehetra tonga eto amin'ity fokotany manarotso antsinanana dia tsy maintsy mitondra fifindra-monina mialohan'ny fitaomana sy ny fibatana entana ao amin'ny trano izay kasainy hofaina. Ny olona manana mpanofatrano tsirairay eto amin'ny fokotany manarotso antsinanana dia mba tsy handray ny volan'izy ireny aloha fa fifindra-monina aloha zany no tokony takina voalohany indrindra dia zay le olona vao mampiditra entana ao anaty trano. Fa ny problème mantsy ny olona dia matetika le olona tonga dia mibata an'le entany ao anatin'le tokantrano dia avy eo izy kamo izy niverina le toerana izay nialany taloha zany fa tonga dia fa hoe tsy manam-potoana dia eo dia lasa tsy voasoratra anaty fokotany le olona zany mipetrapetra-poana satria na resaka fandriam-pahalemana raha tsy voafehanao raha vao ohatra misy le olona mipetrapetra-poana eto amin'ny fokotany. Dia mila fantatrao zany ny olona anao izy ny olona vaovaondray dia izy miala dia mila fantatry ny président fokotany sy ireo mpiara-miasa aminy ohatra hoe chef quartier sy ny mpiara-miasa aminy zany mila mahafantatra azy zavatra izay. Mbola miantra hatramin'izao io fepetranapetraka io ho hatrany ny nambarany isany misoroka ny tsy fandriam-pahalemana io no sady ampirindra kokoa ny mpiara-monina eny anivon'ny fokotany ho hatrany ny fanazavany. Fa tsy afaka nivavaka tao anaty trano fiangonana ny aladin'ny Pasika lasa teo ireo mpino atao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Tetsitsaronenana. Tsy mbola niravina treto ny disadisa eo amin'ity fiangonana ity mitohy eny amin'ny fitsarana andrara saingy ireo milaza akaiky olom-boafidy ihany no mahazo rariny amin'izany raha antsojay sy fanimbana fitaovana kosa no mahazo ireo mitaky ny amerenana ny fifidianana raha vorazafy mainina sy tahirinena. Mifanafika ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny zarazara nanaraka izay ihany koa ireo mpino. Ho an'ny sabotsy 12 Martsa lasa teo dia nisy andian'olona nirongo fitaovana maranitra niditra ankeriny atao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Tsaronenana. Dia nisy andian'olona maromaro avy any ambony any avy hatrany tonga dia mivatravatra na napitsoka gadana tamin'ny barapainza na moka arma blanche zareo sady na napitsoka gadana ary efa vaky mivavady dia niezaka ireo anakany am-piangonana tonga tao am-piangonana nasorona porte rideau dina zareo tablio ny varavarana efa nalefanay io hatrany amin'ny azonay io zany tany amin'ny parquet nalefa tany amin'ny brigade hatramin'izao zay mbola tsy nahita fa izao dia manao menasy sy mbola misaosao zany. Vokatra izay dia nakaton'ny préfet ny fiangonana ny alarobia 3 aprily tsy afaka niditra atao am-piangonana ireo mpino ny alahadin'ny Pasika. Tsy misy ny fanadiadina mialohan'ny fotoana zay vao tokony mandray mesure fa ny mesure ny raisiny voalohany fa tsy fantany akory hoe iza ny diso iza ny manana ny marina avy tonga dia nandray fiapety izy nefa tokony andeha aloha ny akety tany amin'ny gendarme tokony misy aloha ny avertissement tsy nisy zany rehetrarehetra izany avy tonga dia fanidina fiangonana le fiangonana mitafina ndray no idina fa le jiolam-panafika tsy saborona.
ny fanafonana ny affectation sy ny famerenana ny fifidianana no taikindreo-pino sasany tsy ravina ndizadiza raha tsy tanteraka izany raha ny fanazavana tsy namaly makasika ity raharaha ity kosa ireo avy amin'ny andanina izay miaraka amin'ilay pastera voafidy hitarika ny fiangonana manerana nosy izay mampiteraka savorivoratra amin'ny androany farany eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena ao anatin'ny fanadiadina tanteraka ny tompona andraikitra any Marsay ihany amin'izao fotoana izao hafantarana ny natonga ny fipoahana trano lehibe iray tany an-toerana ny Alahady lasa teo razana enina no efa hita ary mbola misy rosokirina ao ambanin'ny korotam-bato hatramin'ny androany onjana laina raha naivomanana sy ambola avatsara razana efatra tamin'ireo enina nosikirina tao amban'ireo korotam-bato vokatry ny fipoahana lehibe iray tany Marsay ny Alahady lasa teo no fantatra androany tamin'ny alalan'ny fanaovana fitiliana ny ADN tamin'ny volo sy ny nify no nahafahana namantatra ireto razana efatra ireto mbola mitoy ny fikarohana ataon'ireo mpanao fanadiadiana afantarana mombamomba ireo razana roa hafa nalain'ireo mpamonjy voany ny alatsinainy teo olona roa mbola tsy hita popoka ary mbola karohina ao amban'ireo korotam-bato lehilahy lehibe iray 770 taona sy ny vadiny ary vehivavy roa 520 taona sy 20 taona ireto hita faty ireto hoy ny mpampanolalana ny Marsay Dominique Lawrence manano sarotra amin'ny fanohizana ny fikarohana tao ao amban'ireo korotam-bato noho ny fisian-trano lehibe iray ahina irodana ihany koa raha ny fampitam-baovao nataon'ny tompona andraikitra any an-toerana tsy afaka mampiasa fa tsy tanana araka izany ireo mpamonjy vona vinavonaina ao fipoahana gazy no nahatonga ity loza ity raha ny tombatombana natao mbola tsy nanamarina io vaovao io nefa ny tompona andraikitra mitohy araka izany ny fanadiadiana afantarana ny antony nahatonga ity loza namoizana ain'olona ity Toy ny mahazatra dia ny fandaharana ao namarina sy ny Global News ireo no arainao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsariny amin'seho mitondra ny lohateny hoe We Have a Ghost ny sampana fampahalalam-baovao mamery fotoana anao amin'ny raha mipitso indray avelo maritoboka